Fahitavahoana aminareo tamin'ny latsinaintsika nianatra momba ny tanora sy ny zava-mahadomelona, malitsika nianatra momba ny tanora sy ny fitiavana. Maly foana moa zany tsy maintsy taopy amin'ity zavatra ity fa tena tia fitiavana ny tanora. Ny androany mahatanorantsika dia hijery indray hoe ny tanora miatrika ny hoavy. Tsy ilainy zany satria tsy hijanona ho tanora mandro ianao mihevitra ho fa ho tanora mandrakizay. Zao banjo koa mba nihevitra ny tena no tanora mandrakizay ohatra ny tena tsy tanora ihany tsy maninona mbola tanora ihany atona tsy tanora ary mitseko. Nisy an'ity logo ty tsy hainareo tsy hainy tanora io fa loatranay ihany no mahita an'io logo io fa nandritry leritaona io tena nalaza be raha zao tontolo zao io logo io. Fampitadiavako le izy fa tsy nahita tsony afa dia tsy maintsy misy an'iny sary-tanana iny le izy. Ny antony le hetsika ohatr' zao moa zany tena hoe mihetsika be mihitsy ny ministeran'ny tanora eto fikambanana mpiara-maka ny baiboly. Fa anisany antony anankiray ihany koa ataony iraisam-pirenena ho an'ny tanora ty taona 2020 sy 2020 ty. Fa io tamin'ny taona 2017 zay taona iraisam-pirenena ho an'ny ankizy. Mbola ankizy zay tamin'izay fa tadidiko tsara tena tsaroko foana tsy adiniko mihitsy satria natongana nofinofy nahita ny zavatra io. Ny teny filamatra tamin'izany dia hoe ankizy ankehitr'io tompony taona 2000. Zay le izy. Ankizy ankehitr'io tompony taona 2000. Tonga ny taona 2000 ohatrany tsy tena tompony ihany mbola nianatra teny amin'ny CFA no école biblique teny amin'ny CFA tamin'ny taona 2000 fotra mbola tsy tena tompony na izany rehefa atao ihany. An'ity lalazainao anatin'izay dia zao hoe androany ianao efa miaina ny fiainanao fa ny amin'ny hoavy ny rapitso ravakapitso mbola tena anjaranao, ianao no tompony, ianao no lehibe, ianao no hitatika, ianao no hiaina, ianao no afiaina, ianao no ampandroso Madagasikara amin'izay fotoan'izay. Amen. Mampilapokanao amen kely ok fiainana dia safidy. Ka ny safidy ataonao androany zany mamaritra ny apitsonao. Miainga amin'izay safidy ataonao androany foana no mamaritra ny apitsonao. Dia ny tanora kristiana miresaka amin'ny tanora kristiana eto fa tsy amin'ny tanora fotsiny dia manana fanampitsika, manana challenge, manana défi tsika fa manana safidy ihany koa tsika. Fa ny tanjona foana ao anatin'izay dia zao misy fetraikany amin'ny mandrakizay anao. Tsy le rapitso, afaka pitso amin'ny heritaona, amin'ny folo taona fotsiny ny safidinao androany, fa misy fetraikany any amin'ny mandrakizay anao mihitsy ny safidinao androany. Dia ny ten'Andriamanitra iangatsika amin'ity hoe tanora miatrika ny hoavy ty dia ny Korintiana voalohany toko 10 andininy faharaiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo. Korintiana voalohany toko 10 andininy faharaiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo hoe koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia atao voninahitra Andriamanitra izany rehetra izany. Atreo foana ny antsika fa nytoy zava-dehibe mihitsy ao anatiny tonga soa eto fikambanana mpiara-maka ny baiboly ianao fa dia hamaky baiboly tsika androany. Aza manao zay atafitoana ny jiosy na ny jentilisa na ny fiambonan'Andriamanitra dia tahaka koa aoka zany ho tahaka manao zay afinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra ka tsy mitady zay asoa ihany fa ny mahasony maro mba tonga azy ho vonjena. Zay tompoko ny dikan'le hoe manome voninahitra an'Andriamanitra. Ao tsika dika manome voninahitra an'Andriamanitra zany tsy zavatra mamirapiratra be milay be sinina be fahombiazana be. Idivantsika hevitra zay rehefa avy eo fantatra tokoa dia misy manzao ny anaty kibony any vao miteny hoe tsy fahombiazana izany voninahitra Andriamanitra zany. Mety fahombiazana fa tsy voatery fahombiazana. Fa ny voninahitra Andriamanitra araka ny teny io zany ny anaovana ny zavatra rehetra dia ataony izy mba tsy ahasoa ihany fa mahasony maro. Vakitsika ny toa ny isa roatelo mba hahatonga azy ho vonjena.
Zay ny atao hoe manome voninahitra an'Andriamanitra. Fa atsika haitsika talentatsika mihitsy manapatapaka verset, manapatapaka baiboly a, dia zay tiatsika amorona anazy avy eo nanaovana azy a, dia zavatra mamirapiratra ny lazaina hoe voninahitra, fa voninahitry ny olona mamirapiratra, ny vonin'ny ahitra ny mamirapiratra, mamirapiratra ny voninahitra androany, fa raha kapitso hoe malazo, tsy ino voninahitran'Andriamanitra. Voninahitran'Andriamanitra mandrakizay, ny famonjena ny fanahintsika dia ho amin'ny mandrakizay. Dia zao zany tsika andeha sambotsika eo. Ao ianao vonona ianao a, rehefa mandeha sambo ianao a, dia ry amin'ny horizon ery, dia misy zavatra be dia be miandry ianao, misy zavatra azo ararotina be, misy défi be dia be, ary misy safidy be dia be satria tsy afaka sady hoe aty ianao no aty, fa aty ve ianao sa aty sa aty sa aty sa aty. Dia mila misafidy ianao hoe hoaiza, fa misy défi ohatr'izay, dia mandeha voyage ianao dia mahafinaritra be mandeha voyage amin'ny sambo a, dia mandeha amin'iny tsika. Zay ny hoe voalohany mandeha sambo tsika, fa rehefa mandeha sambo koa ianao a, tsy mandeha rery, tsy lakana akory ny andehananao ka ianao rery mitaingina lakana, fa tsy maintsy misy namana ihany koa ianao mandeha sambo. Dia lasa ary tsika vonona ve nareo, iaitsika mivady fantsika. Zao zany ny tanjona. Ny antony androany zany a, dia nao afaka miatrika mpahendrena ny hoavy a, zay nomanina Andriamanitra anao. Andriamanitra efa manomana hoavy ho anao nge, fa ahoana ny etrehanao an'io, ary tratranao ve io, ary tonganao ve io. Dia ny tanjontsika zao zany dia hiatrika mpahendrena an'izay hoavy zay a, zay efa nomanina Andriamanitra. Ahoana ny fidiananao ny lala tsara hoe aiza aria, zay no jerentsika androany a. Dia ahoana koa ny andraisana fanapahan-kevitra eo amin'ny fiainana. Eo foana monko ny olana zay resaka fanapahan-kevitra eo amin'ny fiainana zay. Dia tantsika zany dia anao zay anoritana lalana manome voninahitra an'Andriamanitra. Fa eto amin'ny mpiara-maka baibolitsika dia anoritra lalana manome voninahitra ny tompontsika. Zay zany anisan'ny tanjona ho jerentsika androany. Fa io zany tsy adino hoe namana koa tsy adino, raha mbola tanora miatrika ny hoavy, tsy isy tanora mandeha rery zany, fa tsy maintsy eo ny namana. Namanao mety hanampy anao io, namanao io no ampahery anao, io no miara-meme aminao, io no miara-manala azy aminao, io no izaranao no mavesatra aminao. Fa io namanao io ihany koa no hoe mety mampita influence anao eo amin'ny fiainanao. Io manoranao zao ity atao a, zao tetsy atao a, zao ny atao a. Dia mi-influencer anao io, mety influencer anao any amin'ny tsara io, fa mety influencer anao any amin'ny ratsy io. Fa androany aloha zany tsika eto a, dia ny soratra masina no asaintsika mi-influencer antsika mba hahatonga antsika hoe ny hoavinao dia hoavy manome voninahitra an'Andriamanitra. Efa mazava ve ny lalaka izoranao? Vitsivitsy any angamba ny hita hoe mazava ny lalaka izorana, matoa izy tonga teto androany. Matetika matoa tonga teto a, dia fa le tonga teto hatrany latsinainy, talata alarobia na hatramin'ny sabotsy, na dia efa mazava ny lalaka izorana dia tonga ihany. Fa misy tsy tena mazava tsara, misy mbola mitsapatsapa, mitatone a eo amin'ny fiainana. Inona no mitranga aminao a, dia miaraka andinika tsara tsika zany a, dia iroso amin'ny fitombona amin'ny fanarahana ny tompo. Tsy adino zay, iroso amin'ny fitombona amin'ny fanarahana ny tompontsika, mba hahatonga antsika averiko foana ty, dia mipetraka le izy hoe hahatonga antsika hananao avy manome voninahitra an'Andriamanitra. Lasa tapany voalohany aritsika dia anomana ny hoavy. Ahoana ny fanomanana ny hoavy? Ny tapany faharoa zany tsika hiresaka namana rehefa avy eo. Zao a, amin'ity fanomanana ny hoavy ity dia misy zavatra anankivaly tany saiko aminao a, hoe ohatr'izao no atao raha ohatra ka hanomana ny hoavy. Te hanana hoavy tsara ianao a, dia reto valy reto no mila jerenao. Voalohany a, fa reto mazava ny tanjonao. Raha nandeha an'ilay sambo teo tsika zany a, dia tsy mandeha an'ilay sambo mihodikodina eny ampovoan'ny ranomasina eny fotsiny a, voan'ny mal de mer ianao farany raha zay ny ataonao a, fa mandeha sambo ianao tsy maintsy efa manana destination. Hoaiza
efa fantatrao hoe ho arianana na ho arianana le horizon be deabe teo iny dia efa fantatrao dia ohatr'izay koa amin'ny fiainana rehetrarehetra fa ianao na mivoaka ao an-trano ary eny indraindray rehefa vacances tsisy atao iny dia le mitokodina fotsiny dia izay le atao hoe mitokodina fa amin'ny ankapobeny mivoaka ao an-trano ianao dia efa fantatrao hoe ho aria maninona rehefa mandeha sambotsika dia apetratsika no avy hoe ho aria maninona rehefa mivoaka an-trano tsika apetratsika no avy hoe rehefa aria fa maninona amin'ny fiainanao a ohatrany tsy tena misy ho avy mazava hoe hoaiza ianao io zany inge ny anton'le rehefa le manao présentation ny ampianarana reny dia le samy manoratra taratasy kely dia fenona le izy dia hoe inona ny asa tiana atao rehefa lehibe zay ny dikan'iny fa matetika moa rehefa mbola kely mbola manonofo dia pilote informaticien docteur hôtesse rehefa afakavaka adiny tanteraka izy eo amin'izay tsy hitandray hoe hoaiza amin'izay fa mila fantatra ny alehanao hoaiza ianao anao inona ianao io pikamany atao gaty maka ny baiboly misy manao le orientation reny fa tena ilaina mihitsy le orientation reny fa na itsika rehetra raha na manao ndreny na tsy manao ndreny dia tena mila fantatrao no avinao zao raha ny tenin'Andriamanitra nijerena dia zao inona ny zavatra tianao sy hainao zay ny aingano io zavatra io miainga amin'izay tianao aloha le izy tena tianao mety aminao mihitsiny dia hainao rehefa manao an'izy ianao dia moramora kokoa aminao no manao azy any a no tokony aingan'ny tanjotsika satria ny zavatra tianao no mametraka ny fitiavana eo anatinao avy amin'Andriamanitra le io mametraka ny fahaizana eo anatinao avy amin'Andriamanitra io mitovy amin'io ihany ny amin'ny asa fanompoana ny tompo hoe arakaraka fanomezam-pahasoavanao no anaovanao zavatra anankiray zay arakaraka fanomezam-pahasoavanao ny Andriamanitra nefa mampirefa fanomezam-pahasoavana dia na fiainana andavanandro rehetra ihany koa na dia avy amin'Andriamanitra io zay ny ty olazay ny Filipiana toko faharoa ny fahatelo ambin'ny folo hoe Andriamanitra ny miasa ao anatinareo na amin'ny fikasana na amin'ny volonté na amin'ny fanatanterahana atony sitrapony raha lalana manome voninahitra an'Andriamanitra ny alehanao zany dia manaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia izy ihany nefa mitarika anao an'iny io zany tsy mila tadiavina famantarana sy nofo sy inona hoe inona tompony tianao atao fa inona ny tianao fa efa napetraka ao anatinao le fitiavana hoe zao ny tianao inona no hainao efa napetrany ao anatinao ny fahaizana dia zay atao dia rehefa mipetraka zay dia ozy ny Isaia toko fa 9:17 hoe ny olona tsy miovaova hevitra dia arovanao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy matoky anao zany hoe ino ny tarihan'Andriamanitra anazy dia tsy miova amin'ny baibolinareo izy hoe ny saina tsy miovaova dia arovanao amin'ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy fa ny filazan'ny tenin'Andriamanitra ny olona zay tsy mitombon-tsaina mihitsy androany izy manao médecine rapitso izy manao tsy fantatro inona indray dia raha kapitso hafa indray dia reny olona reny ozy izy no mirosaina manana saina anankiroa aoka izy tsy azo ninona avy amin'Andriamanitra efa hitanareo fa izany tenin'Andriamanitra zany Jakoba voaloha misy zany dia mila mipetraka tsara zany hoe rehefa tiako tiany haiko a dia io no ataoko fa ny olana atsika ohatra zany hoe ary zay foana lasa ohatra mipetraka tataoko nefa tsy zay tamin'ny nanomana ohatra zany hoe anao médecine ianao efa tianao mihitsy mikarakara olona sy mitsabo olona fa vao mijery ianao an'le valo taona dia hoe za tsy anao zay le miova hevitra zay le tsy mety zay tsy izay moratra trarina akory fa na any amin'ny lavitra nina raha ny zavatra hoeritreretanao fa zay le tianao le hainao a dia zay atao faharoa ihany koa tsy zay mampanakarena bizina zao mampanakarena dia lasa azafady amin'izay mpanao bizina tsy hoe zany na hoe politika zao mampanakarena dia lasa koa anao manao politika no inona ny tiavinao inona ny tianao inona ny ao anatinao dia zay atao tsy zay nampaombony hafa ihany tena naombony mihitsy tamin'io zavatra io dia
io koa ny ataoko zany ny fanao zany le zany hoe politika mofo akondro e tanao politika mofo akondro misy varotra mofo akondro io afaka pity varotra mofo akondro misy manao nemba daholo iny rehefa avy eo misy manao composé daholo iny rehefa avy eo de lasa ohatr'izany koa satria mety iny de fa tsy voatery mety aminao raha mety amin'ny olona averitsika ny tanjona tratrarinao zay tianao sy hainao zay mampivelatra anao atao zay mampivelatra anao atao ary izay mahasolo be sy ny maro zay ny atao hoe manome voninahitra an'Andriamanitra mampivelatra anao de mahasony be sy ny maro zay ny teboka voalohany. Teboka faharoa mbola misy maromaro izy rehefa avy eo ataovy tsara ny fianarana ampalahelo ihany teneny ty iaraha mahita ngely izy ny olona nianatra de mahay mampiasa saina mikaroka tena tsisy ilanao azy ary tsy hitanao ary tsy fantatrao mihitsy ny dika amin'ny matematika natao tany am-pianarana fa milaza aminao fa rehefa mamaolana eo fiainana ianao de mampiasa règle de 3 any anatin'ny sainao ihany fa tsy azo lohatsaina le izy ilaina reny tompoka ilaina reny na de tsy tena tsara raha ny eto Madagasikara fampianarana hoe tonga de général foana ny any Suisse zany zao hoe tonga amin'ny klasy afaka genrena BPC fa tsisy BPC ngamany rehefa tonga eo de efa tonga de fa orienté izy reto manuel reto intellectuel reto scientifique reto littéraire efa orienté be fa tsy mbola général loatra ny antsika hoe série A C D de ohatr'izay de izy tena mila mifantoka an'le andehananao ianao fa ny olona mianatra manana saina mahay mikaroka kokoa ary mora matakajavatra fa tsy rehefa lesahana ela be zay vo azo le izy fa mora matakajavatra izy satria zay ny olona efa zatra miasa ny sain'ny olona nianatra io ilaina foana io tsy very mandeha zany io tsy very mandeha zany io ny olona nianatra tsy mora makaina ary zareo marina zany fa rehefa tenenina fotsiny anao maka nationalité de maka nationalité anao avy eo fifotoana théorine anao mamay ihany volana toko fatelo andiny fatelo amby folo ka hatramin'ny fafito amby folo tsy niteny inona volana toko fatelo andiny fatelo amby folo ka hatramin'ny fafito amby folo jereo tsara ingeny fahasambarany sambatra ny olona mahita fahelena zay olona mahazo ampiarahany foana no bokony eo bolana sambatra ny olona mahita fahendrena sy mahazo fahalalana tenenina foana zany isaka miova ny gouvernement teto Madagasikara hoe mahay manana fahaizana ny ino moa ny mpitondra atsika fa tsy manam-pahendrena fa ny tenin'Andriamanitra ny teny fa sambatra ny olona manana fahendrena zay olona mahazo fa ny kristianina indray de sambatra ny olona misehoendry fa tsy mahay ninina mihitsy de vete kristiany tsy mila mianatra zany indrindra baiboly aza ilarana zany io efa manana fanahy masina nefa baiboly any miteny zany hoe sambatra ny olona manana fahendrena sy nahazo fahalalana jereo ne fahasambarany ina masambatra azy aleo mikatsaka tombony avy amin'ny fahendrena sy fahalalana zany toy izay mikatsaka tombony avy amin'ny vola fotsy aleo mikatsaka fahendrena avy amin'ny toy izay mikatsaka tombony avy amin'ny vola fotsy ny tombo-barotra avy aminy de mihoatra noho ny volamena avy amin'ny fahendrena sy fahalalana zany sarobidy noho ny voangy izy ary zay rehetra ininao de tsy misy azo ampitahina aminy zany zavatra lazainy baiboly fa andro maro ny eo an-tanany havana na arena sy voninahitra ny eo amin'ny an-tanany havitana sady maro andro ianao zany no mahazo arena sy voninahitra ihany koa lalana mahafinaritra ny lalany ary fiadanana ny alehany rehetra zany ny olona mahazo fahendrena sy fahalalana ina mahasamy hafa an'io ny fahalalana de azo avy amin'ny fianarana fa ny fahendrena azo avy amin'ny tenin'Andriamanitra zay
Zay ny ilaina ny zany fa tsy hoe rehefa kristianina dia tsy mila mianatra tsony. Ny fahalalana sy fahendrena miaraka foana izy ao anaty boky obolana eny ao anaty baiboly iray manontolo mihitsy any. Jereo ny ilazaintsika ny teo hoe Hébreu 5:4 fa ho an'izay efa lehibe ny vetikanina amin'ny tenin'Andriamanitra io zany. Fa ho an'izay efa lehibe ny vetikanina dia ho an'izay manana saina efa zatra nampiasaina tsara. Kristianina tsy mampiasa saina zany. Ny kristianina miova ny fanafoanana ny saina ny atao. Nefa n'ilazay baiboly ny olon-dehibe ozy dia manana saina efa zatra nampiasaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Hitanareo tsy mora ambakainy zany. Olona manana discernement zany. Ny olona zatra mikaroka amin'ny tenin'Andriamanitra dia manana fitondran-tena tsara izy satria fantany hoe tsara ty ratsy ty atao ty tsy tokony atao. Zay ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ka ataovy tsara ny fianarana araiky izy satria ny olona mahay tsy very mandeha mora mataka zavatra izy dia afaka mitandrina tsara ihany koa. Afaka mitandrina tsara sy ny malala ny tsara sy ny ratsy ary voaentana morony manana esprit de créativité. Afaka manao zavatra morona mahita zavatra hafa azo atao foana satria efa zavatra nampiasainy ny tanan'io. Fa zao tiako mba apetrako aminareo fantoa amin'ny zavatra iray manana spécialité. Volona ndritra fotoana ie na nitaniana daholo na namana na tsy namana na ndovolana na tsy mandovolo na rary ihany marary fa mandefantsika nandeha any spécialiste professeur mandraka androany telo taona zay tsy marary voavontsy na zavatra rehetrarehetra mihitsy aleo manantona spécialiste. Dire tsara fa matoa mahavita an'ireny telefona amin'ny librairie reo dia reny olona spécialiste reny tsisy ataony afa-tsy io. Dia mahavita an'io izy dia ianao milalao fotsiny. Atao milalao ianao dia avy eo tsy mahavita fa mividy any aminy foana. Zany ny tanjony spécialiste, mila spécialiste amina zavatra anankiray ny olona rehetra ary za tena zay mihitsy no nataoko. 91 zay converti dia eritrereto fa 99 hatramin'ny 2003 teo mbola nianatra sekoly biblika. 2005 nisokatra ny SDE mbola mivelona toy nianatra ianatra 4 taona amin'izany mbola nianatra satria dia fatoka. Dia raha samy mampianatra soratra masina, raha samy mampianatra ihany dia ny anahy mampianatra ny olona mafy baiboly. Tena tonga dia izay fatoka amin'izay zay tanteraka. Dia anao manana an'izany. Zany ny mila ananantsika fa tsy hoe mahafantatra ny akapobeany fotsiny. Dia fantaro zany zay tontolo tratrarinao be dia be ny fitaovana zao manampy antsika hitrandraka an'ireny na amin'ny YouTube, ny amin'ny gazety, ny zavatra rehetrarehetra anaty internet eo dia azonao atao hatramin'ny ChatGPT zany dia hitrandrao ny zavatra zany fahazanaovana plagiat fotsiny. Fa zavatra tokony be dia be zavatra azonareo atao anatin'izany. Manana tombony ingenareo zay tsy nanana an'izany tamin'ny andronay. Tsy nanana an'izany zay dia araroty reny fa indrindra raha te hiatrika ny hoavinao ianao mamaky boky. Dikany io ny boky no fanondrahana ny ati-dohanao mba hampitombo zavatra ao anatin'ny ati-dohanao. Boky teny kany boky ny teny teo amin'ilay zavatra hotratrarinao tanjona hotratrarinao dia mijereva ihany YouTube, mijereva internet sy ny sisa rehetra fa azadinona ny boky na ahoana ary anatin'izany. Fahatelo ampitomboy koa ilay fahaizana fanampiny. Tena manana zany hoe mila manana spécialité amina zavatra anankiray ianao fa reto koa azadinoina miteny vahiny. Dia zao koa dia mbola manana be dia be nareo na isaky ny elakelan-trano eny dia tsy maintsy misy cours de langue foana. Teny anglisy, teny frantsay. Aoriana ny anglisy frantsay moa amin'izao fotoana zao dia kely maso daholo sinoa, japonais, coréen. Zao tena betsaka fa ny allemand sy ny rehetrarehetra ianaro daholo ny teny anglisy. Ny resaka serasera isan-karazany ianaro avokoa ny resaka serasera satria na hivarotra mofo akondro ary ny tanjonao hoe tena io fanomezam-pahasoavana meny tompo anao
dia ataovy tsara hitanareo senesy fantatrareo zany senesy zany raha tsy hoe olona tsy tananareo tsy mahita zany andresaka famahana olona io anisany mahafinaritra atao fitiavana fiara-maka baibolina dia fianarana mamaky baiboly arany atao eto a dia hita daholo zany raha sendra mandalo fotsiny ianao dia makary efa sy risy io koa matetika ny tena tsy ampy amintsika mihitsy aza matahotra mitrandraka zay varavarana misokatra rehetra anisany mba sokafany tany anavy taoko dia manary fako tena ozy izy raha voatonga any aminay a dia ataoko ty le triazena fako zany hoe eto ny vovoka sy ny sisa dia eto ny baoritra dia eto ny no le hoditra gazo sy isan-karazany reny a dia eto ny vy sy ny fotoana ataoko ty tonga taty Madagasikara ray volana nanao tsina atao tsony tenao koa napitana izy le vady amanjanaka moa aizako moa no arina rio sy asy tao fotsiny mba nisy fanaripako efatra zany tao besarety fa mampisokatra zavatra mahita zany miala am'izao de confort jereo tsara ny nataon'i Jesosy Kristy fa lanitra ny e raha zany ny tianareo dia teneniko hoe zany na tsy zany ary zany volamena ny tsarany tany dia lelany io a dia teraka izy tsy tany sainte fleur fa tany an-tranomby zany atao hoe miala amin'ny zone de confort dia mba miala am'izany koa mba mianara koa zany mandeha any mikafo ny mitengitingina reny iainana daholo zany ny olona mahavita manao zany a lasa lavitra eo amin'ny fiainana réseau d'activité na ny réseau amin'ny le asa tianao atao zany le zavatra tianao atao dia manova tambajotra dia mbola zao a dia sahia miresaka matetika amin'le olona misehatra amin'le tianao ohatra zany hoe tianao tourisme dia sahia miresaka amin'ireny mandeha anatsy amin'y atsy dia miresaka ao amin'ny zay olona hitanao dia miresaka dia reny a manampy anao mampivelatra ny zavatra fantatrao le olona misehatra amin'ny asa tianao atao zany a dia sahia manao an'ireny midina amin'le fikambanany mpianatra reny mpianatra gestion mpianatra médecine midina mba manaova zavatra reto a raha tanora miatrika amin'ny avy zany a dia tanora tsy mipetrapetrapotsy fa tanora manao zavatra fantatrareo ve ty ino io misy mahay fa misy mahay io atao hoe LinkedIn anisan'le zora izy aza Facebook foana midina ao anatin'io dia ao anatin'io anao mahita hoe inona le sehatrasa tianao atao dia midina amin'ireo dia fandraisa nareo koa ray namana fa aza mijanona amin'ny Facebook fotsiny a fa mila manana sehatra fa eny mahaiza mitantana ny fahaizana mitantana amin'ny lafo be dia be na mitantana amin'ny fotoananao fotsiny ara dia zava-dehibe na amin'inona ataonao dia mitombona foana zany a fa manana teti-boly zao dia efa manana budget anao hoe zao ny budget ako isam-bolana sy n'inona zany zao toko omany ao mpianatra ny université le mandray bourse-re zao toko manana an'izany a fa ndraindray izy tsy manana zao dia inona ny lanina dia zay miditra no lanina zay vola miditra nianara manao tahiry dia n'izao raha teo lasa lavitra ianao dia zao dia mbola tsy manam-bola afa tsy frais io dia nianara manao épargne zany manao tahiry sy manao épargne amin'ny fiainana dia hitanao fa zay mampandroso anao aza mandalo lany fahatany fa mba kaji tsara raha vao manana teti-bola foa ianao zany manana budget anao dia tsy mandalo lany fahatany dia isaka mandeha dia fa composé sy lasopy composé sy lasopy tsisy tombony amin'iny efa tsy kibombotsina rehefa botsina kibo avety tena ataoko ngeza be mihitsy na fiainana fadio ny trosa aza manao trosa zany hoe maiko ny indrina efa amin'ny anina maiko ny aza manao zany efa tsisy a dia aza mampiasa za tsy miresaka investissement zay zao manotaninareo rehefa avy eo tsy miresaka hoe aza manao ny investissement ianao indray rehefa nangan-javatra
tena mila mindram-bola any amin'ny banque sy any amin'inona fa iny a ndranao ampiasaina mpitombona fa hafa le hoe tsy manana nefa te hihinana an'ity na te anao an'ity akajy ity dia ampindrano kely any aloha fa averiko ny anao amin'izao grave be ny olona mitrosa miaza manao an'izany ary amin'izao fotoana izao koa moa banque a raha vao miditra boka ianao dia miezaka foana tsy dia misy izy eto Madagasikara satria fatafa tsy minerina ny gasy fa ny andafy tena tonga dia ataony mihitsy izay fomba hitrosanao ny olona rehetrarehetra io zany mahakaka frantsay zany zao tômobila frantsay na sangeza be daholo tsy le Renault sy Peugeot rehetra satria manino mitrosa zavatra nanandrehetrarehetra io ka tsisy anazy trosa daholo io aza manao an'izany fa fito karakarao ny tenanao tiako anankiray mba mipetraka tsara ohatrany hoe tsotra kely tsisy dika zany fa raha hiatrika anoavy ianao a androany dia efa karakarao ny tenanao karakarao ny vatanao karakarao tsara ny sainao makay tenako voalohany amin'izany fa zay tsy mba nisy nanoro ny tony tamin'izay mbola kely hatramin'izao tsy mahay makay miasa foana ao fampiarana mialina makay aza dino ny se ressource teny malagasy madio mazava tsara manana fahazarana tsara amin'ny fiainana manana fahazarana tsara amin'ny fiainana rehetrarehetra zany a vao mifoy ianao a dia misy zavatra fahazarana ataonao mamaky tenin'Andriamanitra misasa manga tsara zany iny dia efa tsy fahazarana sasany le olona misasany madio misakafoana tsara dia misakafoana ara-dalàna fa dio be menaka loatra fa dio miatrika anoavitsika dia izy daholo zany rehetrarehetra zany a fa dio zavatra be menaka loatra fa dio mamy loatra na dia mangidy ara fiainaka mila mamy a efa dio mamy loatra fa ny anomotra an'iny rehefa avy eo grave matory tsara tia kosa aloha dia aolelena tiako tsara daholo re matory tsara ary manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra fototra foana zay a fifandraisana tsara aza dinoina ny mamaky baiboly isan'andro rehefa tsy hitanao no vakiana dia arao karatra mpiara-mamaky amin'ny baiboly ny mamy fa ao misy teny ho vakianao isan'andro farany a amin'ny tapany voalohany iny a dia aoka ho flexible sy adaptable tsara ndika zany dia zao hoe estika zao ny tontolo iainantsika io mantsy voatra be voatra aingana be mihitsy io dia amin'ny tontolo mivoatra io a dia mahaiza milomano na inona zavatra nisy amin'ny tontolo manodidina anao dia mivoatra aingana be io a dia mila misadapta tsara mahay milomano ao anatin'izany zavatra zany ianao dia ny planina anao zany aitsy mifanaraka amin'io indray a mety tsy mifanaraka rehefa atao be tamin'ny 78 ve zavatra tamin'ny 78 neritreretinao atao zao a mety efa tsisy tokoa zany amin'izao fotoana zao na mety efa misy zany fa efa misy ordinateur dia ampiasaina amin'ny ordinateur dia mila maharaka an'izany ianao fa tsy hoe nenay soratana tanana foana dia soratana tanana foana le izy a fa mila manao an'izay zay zavatra rehetra azo ararotina amin'ny fiainana dia araroty daholo aza mipetrapetra fotsiny a dia sahia makatraikefa vaovao foana misy zavatra hafa vaovao a ka azonao ataovy le izy fa tsy hoe tsiko zany io averina iantsika zany hoe aza matahotra makarisika zany fa ny olona midona am-poto matetika ihany no mafoloky verenantsika ary le izy inona le izy anakivaly teo voalohany fantary tsara hoe inona ny tanjonao manana ny tanjonao mazava rehefa mandeha samfao taovy tsara fianarana izy fatelo zay fahaizana fanampiny koa akoatra ny fianarana nananao spécialité iny a dia trandrao koa reny ny teny vahiny sy ny informatika sy isan-karazana fa efatra zay makatrakefa expérience amin'ny zavatra rehetrarehetra makarisika atsotafa voakaiza fahadimy tambajotra arakasy fahenina mahaiza mitana
zava-dehibe ny fahaizana mitantana. Tsy hoe mila manao gestion foana akory zay vao mahay mitantana ho an'ny olona rehetra mila mahay migérer fotoana, mahay migérer ny volana izay ny atao hoe éducation financière. Mila manana zany fa raha zany ny zavatra mitranga rehefa natao fanadihadiana ny 7% ny olona nahazo tamin'ny loteria tany an-dafy dia lasa mpanan-karena be zany vetivety eo dia afaka 5 taona izy niverina tamin'ny izy talohana loteria satria matoa ianao ohatrany dia ohatrany zany fahaizana mitantana na omena vola be ohatrany na renao dia am'ranao le vola be dia verina ohatrany iny ihany fahaizana mitantana. Zay ny hoe mila mitantantsika raha dia ana-zavatra ngeza tsara fa eny fito mikarakara flexible dia mila zavatra amin'ny fivoarany tontolo amin'izao fotoana izao. Ao antsika miditra tapany faharoa ataontsika ingainga mahaiza mifidy namana. Ary Jehovahandriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Fa misy koa nefa olona manambady fa mbola mandeha irery ihany izy. Azonareo zany prova anankiray. Jereny rery fihinana composé sy lasopy amin'ny arivo reny mandeha irery daholo nefa olona manambady izy. Hoany kisan-dralahy ny tena dia zay tsy voamody anrehetrany. Ny olona rehetra zany dia tsy maintsy mila namana avokoa. Ny namanao voalohany eo amin'ny fiainanao dia ny ray aman-dreninao. Dia io namanao foana. Fa io ray aman-dreninao io raha tena izy dia 20 taona ihany. Ataontsika hoe 30 taona miadivarotra izy amin'nygasy. Fa 20 taona ihany io. Fa io namanao foana io na aorianan'izay. Dia io ny voalohany indrindra mila ataonao namanao. Dia faharoa satria ny olona rehetra nateraky ny ray aman-dreny fa tsy voatery nateraka indray. Dia rehefa nateraka indray anao dia namanao ngeza be indrindra voalohany koa zany dia tompo nataonao namanao voalohany indrindra dia manaraka ny tenanao. Tena zava-dehibe le fanananao ny tenanao zay le antsonitsika le hoe estime de soi. Ny fitiavanao ny tenanao tsy fitiavan-tena fa fitiavanao ny tenanao araka ny Isaia 3:7 zao izy lazain'ny baiboly protestanta fa nitsila fahenina fa itsika izy hoe satria malala eo masoko ianao fa ty tena sarobidy mihitsy ianao eo mason'Andriamanitra. Be voninahitra ianao ary tian'Andriamanitra. Dia jereo mahasarobidy azy olona nomeny solonao firenena misolony ainao. Any tena marina Jesosy Kristy no maty misolo anao. Tian'Andriamanitra ianao amin'io mahaenao anao io. Dika zany aza io no mandeha akalaina zany dia ny aorianan'ny tenanao dia namanao. Zay vao miditra amin'ny namanao. Zay ngelina zay ny Levitikos 7:20 tiavany namanao tahaka ny olona tsy tia ny tenany tsy ho tia ny namany zany mihitsiny. Fa tsy maintsy tia ny tenanao aloha ianao zay vao tia ny namanao. Ary ianao nefa tsy afaka hitia ny tenanao raha tsy tia ny tomponao. Dia zay mahatonga hoe tompo ny tenanao dia namanao no filarana. Fa zao amin'izay antsika hiditra eo amin'ilay namana. Le nazako teo tamin'ny voalohany io namana io sady mety mandeha fanao lavitra. Fa io namana io ihany koa no mety manala ianao. Tadidy tsara tany amin'ny vatanany zany lehibe. Fa misy fotoana tena ozy izy za zany mba nisany mamahay ihany ny fianarana tsy azoko izay nahazo anao fa ohatra nafinaritra be ny weekendnay miaraka tamin'ny namanao tanao mbola kely dia nafinaritra sabotsy miaraka lady miaraka latsinainy tsy te hianatra zanaka tsy hianatra ntsony. Fa aleoko miaraka amin'reto namandreto fa maka amin'le mianatra retony tsara. Fa ina zavatra mitranga rehefa vamazangana vamazanga dia hitako ireo namako ireo dokera ry zavatra. Zay mivaratra anaty dokera. Satria izy tsy nianatra ny tena zalatena tsy nianatra fa dia krima fotsiny eny dia zay mivarana. Anka raha manaiky voatarika zany ianao dia any. Ny olana amin'ny zava-mahadoelina matetika namana foana ny influence ny namana. Dia zao lazay ny tenin'Andriamanitra amin'ny namana eo bolana 7:20 hoe
izay miara-dia miendy dia ary izay misakaiza amin'ny adala dia miadala miadala ianao zany efa misakaiza amin'ny adala fa rehefa misakaiza ny endy ianao dia lasa endy ianao rehefa dikany tena mahaiza misafidy namana farakarak'izay no ivoanao rehefa avy eo. Korintiana voalohany toko 5:10 fa telopolo aza mety fitaina ianareo ny fikambanana amin'ny ratsy dia manimba ny fitondran-tena ny fikambanana amin'ny ratsy dia manimba fitondran-tena tsara tandremo ny influence namana. Ny olana zany zay lazaiko hoe raha tsy tia ny tenanao ianao dia lasa tsy mahay tia ny namanao ihany koa. Dia ny olana zany misy olona tsy tia ny tenany izy tsy mahazo fitiavana any amin'ny ray aman-dreniny izy tsy tia ny tenany izy tsy manana ny tompo ity azy dia io misy namany very fa tia azy dia izay teneniny io dia atao daholo satria raha vao tsy manao an'io ianao dia lasa very namana, raha vao very namana ianao dia lasa ianao rery sisa ny eto ambony tany nefa tsy zany nanaovan'Andriamanitra anao. Any iny le problème dia tsy maintsy arahanao foana zany izay zavatra asain'io namanao io atao na inona mitranga amin'ny fiainanao dia arahanao foana le satria matahotra ianao ho irery. Tena tahotra ke zany irery zany tena contre nature zany ity le angoaritsika le fitenitsika foana fa ity le izy ity oabolana toko 7:17 hoe ny vy no andranitana ny vy dia toy izany koa ny olona ihany ny andranitana ny sain'olon-kafa dia mananaovako an'io le anaovana hoe tavandralahy maranitra ny tavandralahy vao le izy. Rehefa te handranitra vy ianao dia mampiasa vy ianao dia maranitra le vy ao. Rehefa tianao haranitra koa ianao andianao moa no tena azy tsara mihitsy hoe sainao rehefa tianao haranitra ny sainao dia olona manana saina maranitra koa erana me maranitra ny sainao satria na firesaka le olona marantsaina rea tsy mitovy amin'le firesaka le olona mpanao ludo ery amin'ny sisiny ery. Maro zany tsy efa fahitanareo ny zany tsy mitovy mihitsy ny sujet de conversation anareo. Ny olona sampiny tsy hitovy fa raha mitovy kosa aloha mieritrereta ihany eritrereta ihany. Dia zay dikan'io zavatra io atreo aloha zany ny influencer ianao fa manomboka eto kosa toko mba ianao indray ma influencer zay tena tsara indrindra ianao mahavita mi-influencer ny olona tia ny tenany manana estime de soi satria fantany fa tian'Andriamanitra foana izy raha inona na inona mitrano ary tsy ho irery zany izy satria Andriamanitra tsy mandao azy mihitsy na mahafoy azy akory. Ny olona tia ny tenany dia izay ihany ny olona afaka mi-influencer namana. Fa raha mbola tsy tia ny tenanao ianao dia tsy maintsy voa-influencer foana satria matahotra ho irery ianao. Zay dia tena voalohany toko 2:12 aoka ho tsara ny fitondran-tenanareo amin'ny jentilisa. Anao afaka miaraka amina amin'ny jentilisa ary zany mba ho eo amin'izay anendrikendrehana anareo indrindra ho mpanao ratsy no ahitany asa tsara ataonareo ka hankalazany an'Andriamanitra amin'ny androny famanginy. Lasa mankalaza an'Andriamanitra ny jentilisa nampiteny anao foana hoe samby mba kristianina zao hoe mba kristianina zao fa io tsy maintsy hitany hoe afy tsy mitovy ty dia mankalaza an'Andriamanitra. Ditanao fa fiainanao amin'izay fotoan'izay dia fiainanao manome voninahitra an'Andriamanitra satria ianao tsara fitondran-tena dia mahatonga an'le olona afaka mankalaza an'Andriamanitra rehefa mamangy anazy Andriamanitra kasika ny fony Andriamanitra amin'ny farany. Zany hoe miasa antsika zany dia tsy hoe akory hoe tsy miaraka amin'ny tsipiny satria sao dia influencer ny mpino averika raha tsy te ho influencer ianao dia tsoka mihitsy tiavo ny tenanao. Ianao tsy afaka ity ny tenanao izany tenanao iny tsy parfait ny tsy tsara. Rehefa mahavita mi-influencer namanao ianao dia mahavita mi-influencer client anao dia mahavita mi-influencer patron anao. Influencer tsara zany resaka pino ny resahany eto dia zay ny fandehany. Dikany ny tanora kristianina dia fahazavana sy fanasiny tany. Ianareo fahazavan'izao tontolo zao tsy azo fenina ny tanàna miorina taty ohatra ary koa tsy misy olona mandrehatra jiro ka mametraka azy eo ambanin'ny vata famarana fa apetrany amin'ny fitoeran-jiro zany mba ho fanazavana amin'izay rehetra ao an-trano. Aoka zavy ho masiny olona toy izany koa fahazavanareo mba hitany asa tsara ataonareo ka
mirakla zany rainareo zay nendatra zay ihany atao hoe manome voninahitra an'Andriamanitra rehefa fahazavahany zao tontolo zao sy fanasiny tany ianao dia zay ianao manome voninahitra an'Andriamanitra. Dia vidirako am'izay le fahombiazana teo ao anatin'izany mety tena potehan'ny olona ny fiainanao satria tsy mifanaraka amin'ny fiainana. Dia zay le lazako hoe mety tsy mahomby ianao kanefa manome voninahitra an'Andriamanitra. Tsy olona mpanan-karena no manome voninahitra an'Andriamanitra. Ny olona manao ny sitrapon'Andriamanitra, ny olona fahazavana no manome voninahitra an'Andriamanitra. Samuela faharotoko fahatelo ambin'ny folo. Samuela faharotoko fahatelo ambin'ny folo. Iamona sy nananamana ny Amona Jonadaba. Inona fadehan'ny Amona sy Jonadaba? Iamona nananabavy Tamara. Dia ozy izy zany izy tena taran'ny Tamara mity ozy izy Jonadaba ataovy amin'ilay fanaovana azy. Ary tena nataony tamin'ny fanaovana azy tokoa. Io zany zao influence tena grave mihitsy io. Inona ny tsara tsy nety ny feotra zazavavy izy fa natanjaka noho izy dia nanolana azy izy ka nandry taminy efa navaviny i Tamara io. Tsy mitovy amin'ny Davida sy Jonatany ity vakeo any an-trano fa efa nisaorana Samuela voalohany toko fa 7:20 mifina manana Davida sy Jonatany dia bonne influence tena influence tsara mihitsy dia vakeo any an-trano io. Ity misy tiako asehoanareo anankiray materena. Iza mahafantatra an'io? Tsy fantatsika io satria tsika tsy mahay football américain. Ny anaran'io le tsoina hoe Tim Thibault. Tena sportif mahay loatra io izy ary satria le ry tena pino izy Cristiano satria izy tena mahay be dia ny industrie sportive reny zany mitarika anazy koa nanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy nanaiky mihitsy izy. Tsy nanaiky mihitsy le tokony hoe mpanan-karena be mihitsy izy dia tsy nanaiky mihitsy izy izy tena hoe nijoro ama Cristiano azy foana ary nanao tsara ny asany football américain. Amin'izao fotoana izao izy dia manana fondation Tim Thibault fondation. Dia ny asan'ny fondation io tena manampy ny Cristiano manao sport zany, manampy ara-tsaina araka inona amin'ny lafatra rehetrarehetra. Dia le fondation io n'année prochaine dia lasa fondation tena hoe manampy le ankizy sahirana sy ny ankizy marary zany ny asany zany tena olona hoe influence tsara eo amin'ny fiainana. Nefa tafavoaka amin'ny fiainan'izy mpanao baolina ny asany tafavoaka amin'ny fiainan'izy. Problème anankiray ihany koa mpanjaka voalohany Solomon. Dia fantatsika tsara fa Solomon dia io manomboka amin'ny 10 dia ozy izy io 700 ny vadiny, 300 ny vadikely. Arivo zany izy rehefa mitabatra. Fa iny tsy problème amin'ny Baiboly loatra iny tsy tena any ny olona rehefa ity noho ny efa antitra Solomon dia nahavily ireo vadiny anaraka Andriamanitra fa mifony. Rehefa manambady tsipiro ianao dia influence ny vadinao foana anaraka Andriamanitra hafa. Problème be zay zavatra zay. Farany ary farany resaka teknika be dia be tsika le anankivaly teo, resaka fanaovana namantsika teo fa dimy basy. Marina vitanao manana tanjony ianao, mianatra tsara ianao, mahay gestion, migérer fiainanao tsara ianao, manao inona tsara ianao fa izy Jakoba 2:7-17. Ianareo zay miteny hoe anio sy apitsy dia akany anany zay manana tanjona tsara izy zany tananao manana tanjona tsara izy hitoetra ny herintaona tena plan long terme mihitsy ny toerany any. Ividy sy varotra ary azo tovarotra manao gestion tsara zavatra rehetrarehetra le anankivaly ny teneny teo zany petraka tsara mihitsy anao an'izany zahay tsara zany inona ny olona no ozy Baiboly kanefa tsy mahalala ny mampitsy ianareo. Inona moa ny ianareo fa zavona ihany ianareo sy vetivety dia levo azonao zany le aza mitady an'le voninahitra le mamiratra eto tany fa io azonao io dia levona fa na tsy levona ary dia ianao ny levona lohany io tsy maintsy levona ihany io. Zay dikany hoe aleo miteny hoe raha sitrapony tompoka velona zay dia ataonay izao na izany. Inona ny tiany tenenina dia izao tsara le anankivaly napetraka tsika teo fa mila fantatrao fa
misy tompo miasa mitantananao ao anatiny ao fa raha voalay kely fotsiny ny ainao dia fa rava daholo rehetrarehetra reo aratsany aly any amin'ny ainao dia izy ny tompony zavatra rehetra dia anao mipetraka amin'ny tompo zany tompoko ny dikan'io fa tsy hoe ndao amonjy conférence ho an'ny tanora e da hoe fa raha vao izy miteny hoe raha sitrapony tompo dia hoany a efa tsy handeha izy fa tsy zany tompoko dikan'io verset io fa kely tsara ao anaty contexte ny andin-tsoratra masina fa tsy zany ny dikan'io dia zao hoe aza manao plan tsy miaraka amin'ny tompo ao tsika ny plan anao dia ataovy miaraka amin'ny tompo foana dia amin'izay rehefa tanteraka io ny tompony natanteraka an'io fa tsy ianao no milay indrindra ao ary raha tsy lalana io dia tsy lala ny tompo zany fa ianao rehefa manao ny sitrapony ianao dia manome voninahitra azy foana ianao zay ny dikan'io a zao mirehareha amin'ny fahasahinareo ianareo ratsy ny fireharehana rehetra toy izany ka zay malalanao soa nefa tsy manao dia eloka ho azy zany rehefa fantatra hoe tokony miankina amin'Andriamanitra foana ianao ny fiainanao rehetra zay ny izy tokony atao kanefa ianao tsy miankina amin'Andriamanitra fa mandeha amin'ny fahalalànao sy fahaizanao fotsiny dia tsy zava-poana daholo zavatra ny anarantsika anao any fa raha fapetraka ao amin'ny tompo io dia milaza aminao manome voninahitra an'Andriamanitra ny fiainanao satria atonga ny olona ankalazan'Andriamanitra hoe tena hafa ny fiainany zanak'Andriamanitra sotratsika naharitra taminy olona zatra maka risika sy mitady expérience amin'ny fiainany a dia manana confiance amin'ny tenany kokoa zay ndray voalohany dia tsisy dikan'izay fa ny tena izy dia zao ataovy ny azonao atao ikan'izany menara ataovy ny révision sy tsisa ataovy ny azonao atao dia ny Isaia toko fahaenina amby roapolo andininy fahatelo dia manao hoe ny saina tsy novao koa dia alovanao ny fiadanana tanteraka satria matoky anao izy ao rehefa ataonao ny azonao atao a dia zao io tenanao hoe tsy azo atikisany io e tsy azo atikisany io manondra an'io amin'ny fotoana tsy ampozina aza matoky an'io tenanao io ny développement personnel ampiteny example aza matoky an'io fa matokisany tompo saina tsy mivaombarobanao fiadanana tanteraka satria matoky anao izy le base zany dia zao hoe matoky ny tompo ianao zavatra ataonao dia zavatra tianao zavatra ataonao dia zavatra hainao efa nianaranao dia zay nianaranao averina sy avoaka fotsiny ao dia matokisany tompo hoe izy a efa nanomboka asa tsara tao anatinao dia izy no atanteraka an'izany a mandram-piavy dia ny olona namatsy dia zao ny kristianina zay no menezan'ny tsipino atsika ny kristianina ny atao hoe matoky ny tompo dia tsy fanao ninina fa matoky ny tompo fotsiny tsika ny matoky ny tompo dia zao hoe nanao ny azonao natao ianao dia ataonao ny azonao atao a mbola manana tompo lehibe lavitra noho izay ianao avy eo ao fa na hainao io poka tapoka cours de mémoire tsisy tadidinao avy le izy rehefa matoky ny tompo ianao a dia zao satria ianao ny fanianatra zay koa moa le izy fa tsy hoe CP maly dia feno ny fiambonana tamin'ny lahady tsisy dikany mihitsy zany rehefa mianara mandritra ny taona dia mivavah mandritra ny taona matokisa ny tompo mandritra ny taona dia mivoaka io rehefa tonga ny CP BPC bac mémoire ny doctorat ny rehetrarehetra donc fatokisana ny tompo napetraka aminao fantenanao fafatokisa mamotsitra io marinanao zavatra tiana sy aina ny tsara atao dia par rapport amin'ny ohatra hoe za manana ny zavatra tiako sy haiko dia rehefa matetika ny ray aman-dreny efa manana idéal ohatra hoe manao avocat ianao na manao docteur dia manahoana ny mety hoe toe-po na hoe action par rapport amin'izay dia fandaniana faharoa raha ohatra zany atao hoe multipotentiel dia ohatra ahoana indray no ahafahana midécouvrir hoe inona le tena mety aminao le tena hoe spécialisation anao zany ia ny multipotentiel tena tsara be mihitsy fa ao anatin'io a ny olona manana an'izay zany no afaka misafidy tsara miaraka amin'ny hafa any ianao zany zay vao misafidy hoe izy misy marché kokoa
izy misy anana kokoa satria anananao daholo izy rehetra tianao le aeto zany tsy voatery hoe tena aive a fa mora kokoa aminao no manao an'le izy zay midika an'le hoe ay fa tsy hoe tonga de fa hainao fa satria mbola mila mianatra ianao zay mba tena mahay be an'iny zay le izy ny faharoa ravana pitsy zay hoe vavakytsika raha ohatra ka zay daholo fatao fotoana mbola ho avy koa ny ankizy manjary mampalahelo ny ankizy ohatra ka laditsika amin'ny fotoana de manao fisaotranao zay ny amin'ny fotoana androany ray ahafahanay mianatra momban'ny fijerenany ho avy a de dehibe ny zavatra nitenenina teo kely ny fotoana de natao angakaingana ihany izy fa matoky atoko fa ny amin'ny de taratasy kely ananan'zareo anampy anazy ahitan'zay tokony atao amidila ny fanahinao masina atarika anazy amin'ny atao rehetra fa ny tena isaorana ianao tompo de zao hoe ny angatahana aminao de zao hoe meo fanomanana ny hoavy zay zay fanomanana ny hoavy manome voninahitra anao de tsy hoe azo tombo manay fotsiny nampanankarena anay na mpaombenay fotsiny zany fa tena asombesany maro mihitsy ary tonga olona ao famonjena zay hita ny voninahitra ao de ampianaro zay anana an'izany de tahirizo ty anatinay ny zavatsoa zay fanomenao anay mahatonga ny kristianina tsy hoe mivavaka de tsy mahay ninina fa kristianina manana ny maizy azy miaina amin'ny zavatra rehetra zay nomenao teto ambony tany kanefa kristianina tsy manota fa manome voninahitra anao satria vavombenao ny fiainana rehetrarehetra dia tianao de lasa tianao ihany koa ka tsy ho anaiko influencé ny namana fa atonga ny aminay influencé ny namana ihany koa ka atonga anazy anaraka zay hitanao ary anome voninahitra anao de ny tontolo arivanay kina ampelantananao raha sitrako de alaminy fotoananay mba ho tafaraky etonay zay rapitso hianatra ny amin'ny tanora sy ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny de amenarany kristy namarana an'izao fotoana izao sitratompo amen